Tsy toy ny mahazatra satria dia andro tsy fiasana ny andro ny alakamisy ho avy zao noho izany dia ivoaka ho amin'ny rampitso alarobia ny laharana vaovao ny gazety soa hitondrana ho anao ireo lohahevitra samihafa eo ihany koa ny fanampiana amin'ny fiainana andavanandro. Ny laharana fa 720 araka izany no aroso amintsika mpamaky azy. Tsy toy ny mahazatra isaky ny fahitanao isaky ny alakamisy fa ivoaka rampitso alarobia 14 aogositra ny gazety soa laharana fa 720 no ny mahandro fety ny amin'ny alakamisy izao. Toy izao azy ny santionan'ireo lohateny mety ho hitanao anatin'izany: ny fitondrana voga, ny 40 herinandro izay tsapa sy miseho eo amin'ny vatana. Ho hitanao anatin'izany ny fiovan'ny vatan'ny vehivavy mandritra n'ireo fotoana hitondrany voga. Araroty izay rehetra azo ararotina. Iza no izy? Ny lamaody kosa no ahitanao izany lohateny izany izay mampitovy tanteraka ny fitafian'ny lehilahy sy ny vehivavy. Vive les talons vertigineux, mbola ao anatin'ny pejin'ny lamaody ihany ny momba ny kiraro avo vodin-tongotra izay tena lamaody fatratra ankehitriny. Toy izany koa mitady hevitra ve ianao momba ny didy akanjo lamaody vaovao? Ho hitanao amin'ny pejy faharoa amin'ny gazety soa ny momba izany. Ny bonbon sy ireo zavamamy, izany kosa no entin'ny pejy fahafito anazavana aminao ny vokatsoa sy ny mety voka-dratsy entin'ireo zavamamy toy ny vatomamy izay hoantsika isan'andro. Ny peniny pe kosa dia nampitondraina ny lohateny hoe aiza no izy? Ho hitanao ny andindiny izany ao anatin'ity laharana soa izay ivoaka rampitso ity. Dia ny eto sahady ary dia efa mirary fetin'ny fiakarana sambatra ho an'ny mpamaky gazety soa rehetra tsy ankanavaka ny ekipan'ny gazety soa. Ny vaovao nisongadina netana taminao tamin'ity androndroany ity dia ny hakon'ny fividianana izay filohan'ny CES vaovao dia henilany tao anatin'izany moa dia ny mpitsara Rakotoza François andraikitra maro no andrasan'ny mpanao politika ny vahoaka malagasy amin'ity CES vaovao ity. Izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavavy no hisarahantsika ary amin'ity takariva ity mame fotoana ho anao indray ny tenako amin'ny rapitso amin'ny 7 ariva veloma tompoko.